miditra amin'ny loahevitra faraparantsika atao anatin'ity fandaran'ity ho an'ny mpiain'ny radio Madagasikara. Manana 13 minitra sy 10 sekondra ny président Ravalomanana, 14 minitra sy 20 sekondra ny président Rajoelina. Resaka tontolo iainana, ny fahapotehan'ny tontolo iainana eto Madagasikara, ny taremarika omeny zareo livre blanc avy eo amin'ny tetika asa fandiohatra dia milaza fa tamin'ny taona 2014 dia 10 hektara ny ala potika teto Madagasikara. Ahoana ny fomba hiarovantsika an'io harena voajanahary izay tsoroa mantany io, président Rajoelina? Zany nanomboka tao dia namaly président Ravalomanana fiarovana ny tontolo iainana ny ala sy ireo harena voajanahary. Tena zava-dehibe mihitsy ny fiarovana ny tontolo iainana io. Tadidinareo tsara fa tamin'ny 2003 aho nandeha tany Durban dia nanao an'ilay déclaration de Durban milaza hoe ho triplentsika ny sehatry ny fiarovana ny ala zava-boary eto Madagasikara. Tanteraka izy tamin'ny 6 juin 2009. 1700 hectares tamin'izay natao lasa 6 millions 1 700 000 hectares lasa 6 millions hectares izy tamin'izay indrisy nefany fa asehana izay olona nanondrana an'ity bois de rose potika ravo isy karaha zany antaninareo anio anisany Madagasikara ny resaka tontolo iainana, ny fandroanana an'ireo bois de rose tena tsy tena loza zavatra anankiroa eto Madagasikara no tena tsy zakako atapoko ato dia ny tontolo iainana ny alan-javaboary zay efa tena naovana promesy dia ny tanora tsy azoko toanana mihitsy ny taona fa izy ny tombo foana satria misy koa mbola ho hitantsika moa zany ny firenena izy tsy nianatra. Ka raha zany antaninareo tena zavatra lehibe loatra ny réserve foncière. Tsy maintsy atao zany azy ampitomboana ny fambolekazo, tsy maintsy mena zay tambiny misitraka andreny ny olona mba hiaro ny ala tsy ho may satria dia tena tapahany fotsiny zao izy dia misy maka an'izy efa avy eo mijanona miaraka amin'ny vava ny exportation na bois de rose tia eto zay aloha zavatra anankiray tiako resahana. Ohatra zany koa le famonoana an'le guide ity le lumériantsika io ny atongavan'ny vazaha ty amintsika anie mijery an'io manao anan'io ny tontolo iainana. Ohatra zany koa ny any anaty ranomasina reo sambo be sy ana mandehandeha reo mijanona rehefa tonga ka zay matavatra nareo fa tena ny tontolo iainana no tena ho arovantsika. Tena minona reo any zany marina tena ho apoko mihitsy hoe zao ny tena arena malagasy. Président Rajoelina. Ya, ny fahasimban'ny tontolo iainana tsy resaka bois de rose ihany fa 150 000 hectares isa-taona ny ala rava sy potika no ny doro-tanety sy ny fanaovana kitay mba afo andrahoana sakafo ampiasain'ny malagasy 150 000 hectares isa-taona. Fa président Ravalomanana moa teny teny bois de rose dia zao izy zany mbola haka ny fepetra fa alohan'ny nionganany satria moa izy miteny hoe nanonga-panjakana dia izy aloha niongany. Alohan'ny nionganany dia ty président Ravalomanana niany zavatra lazaiko misy proof daholo sy fampanantenana pôkaty fa ianareo anie no namea autorisation tamin'ny le 20 janvier 2009 anondranana bois de rose be dia be nanahirana anay mihitsy no nigere an'izany fa ianao tia ny taratasy na tonga ny fandrondanana bois de rose be dia be teto Madagasikara. Za tsy te hiverina amin'ny lasa fa tany amin'ny tranony zanakao anie no nahitana bois de rose be dia be tany Atsirabe. Tao Iavoloha anie no nahitana bois de rose conteneur maro be tamin'ny anao nitsoky. Ka aoko tsika kosa angambany tsy faminetsiny fa mety tsy resaka an'ity ihany anefa ianao moa miresaka dia tsy maintsy niresahako ihany ilay izy. Inona vahaolana? Vahaolana dia mila ho ataontsika nosy maitso i Madagasikara. Mba hampatao nosy maitso a Madagasikara dia ny anazy zavatra lazaiko ho tanterahana daholo 40 000 hectares isa-taona no ambolentsika eucalyptus hybride, ny pin
sy azo maro azo lena eto Madagasikara. Ny mpianatra ny maramily, ny filohalon-dahy, mpiasa-panjakana rehetrarehetra mamboly azo 5 avy isaky ny olona dia ho tratratsika fa ho nosy maitso i Madagasikara ao anatin'ny 5 taona. Tena famalina amin'ny fahamarinana sy tena izy no valiko. Hoy izy hoe tamin'ny 20 janvier 2009 tao anatin'ilay fanonganam-panjakana mihitsy zany. Ary milaza izy hoe nisy bois de rose, tena marina filazany angamba fa tena nisy bois de rose napetraka tao satria efa nangonondrareo le mpiaro-ny environnement. Zareo norvégianina Langsette, Peter Langsette ny sahan'izy io tamin'izay teto. Dia milaza marina eto ary milaza amin'ireo fa tsy nanondrana bois de rose na iray ary zay marina dia zay marina. Milaza izy fa ny zanako nanana an'izany, ny zanako lazany hoe nanana an'izany any Antsirabe, tsy nahita an'izany an'izany fa nazy moa zany zay porofoany. Ray izay. Tsy famaly an'izay zavatra resahany eo koa fa zay hoe miaro an'io ny tena zavatra ao an-tsaiko. Tianareo resahana ihany koa ny fomba ny erovantsika, ny tontolo iainana tsy vitany hateo. Fa tsy maintsy jerevana koa ilay mpitrandraka ho mpitrandraka ndreo le arena kibon'ny tany fa tena mandripaka mihitsy izy raha tsy samina. Dia tsy vitany zay keo fa manimba lalana be ry zareo. Dia zay tsy maintsy jerevana miaraka ireo. Zay ihany.